Niamasatrakana soa sy adia miarabantsika ra-tokantrano atao tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao larina fa 7 ny fampianarantsika manonona ny hatsarany Ahosoa amintsika tsy avy atokantrano ary mirary isoantsika rehetra hotahiny Ahosoa hatrany hatrany. Ny lohateny fampianarana moa dia hoe inona moa zany ny antony hivavahana raha ohatra ka mbola mpanota ihany ny faran'izay. Zay tokoa zany ilay fantaina hoe inona ny antony hivavahana. Raha toa ka mbola mpanota ihany ny fiafaranao, ina moa zany ny antony andehanana mivavaka tokoa zany. Ny antony dia tsotra kely ny antony hoe efa kitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isea 7:20 ny vakitsika. Isea 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa. Raha izao ary ny zahatra ny tenenio Andriamanitra io dia ina tokoa zany ny antony hivavahanao rehefa mbola mpanota ihany ianao. Vakio tsara ange ny teny dia afaka mijerytsika ho amin'ny teny frantsay moa dia amin'ny teny frantsay izy ao, any teny inglisy dia amin'ny teny inglisy izy ao, amin'ny teny sinoa dia amin'ny teny sinoa izy ao. Dia zao mivalaza. Indro ny tanàny Ava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Eto zany ny Andriamanitra marina dia mametraka mihitsy hoe Andriamanitra tsy miaino mpanota zany. Ary vao mahery izy misaraka aminao mihitsy ny araka io voalazan'ny tenin'Andriamanitra io aminao mpanota zany. Ka ho an'ny olona rehetra izay mino an'izany Andriamanitra zany izay ao anatin'ny soratra masina io, ianao zany rehefa mpanota dia tsy menanao io Andriamanitra io fa lany andro fotsiny hivavaka. Ary izay no mahatonga ny ambasadorany Ahosoa misintona anao anatiny ny Ahosoa foana. Satria ao irery ihany no fanafana ny fahotana. Ary izany no mahatonga ny ambasadorany Ahosoa mitsangana manam-porofo ho hitan'izao tontolo izao ny hatsaran'izao Andriamanitra toriana zao. Fa raha mpanota anao dia tsisy menanao zany io Andriamanitra io, mazava be io teny io hoe za tsy mihaino ny mpanota ozy ny teniny. Ary zany ny tenin'ny mpaminany zany. Ary ny teny Mose dia hoe mpaminany Israelianina no inonareo. Zany ny tenin'ilay mpaminany zany. Deutéronomie 18:15. Donc avaintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany avy eo aminao dia mpaminany Israelianina zany. Deutéronomie 18 dia ny andinin'ny 5:20 dia ny 6:20 enotsianga. Deutéronomie 18:15. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eno zany le tenin'ny mpaminany fa io Andriamanitra io zany dia miteny araka ny tenin'ny mpaminany ny dikan'izay. Mazava be mihitsy le teniny zany eto. Ka ao amin'ny 9:20 moa dia mametraka amin'izay izy hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalany tahaka anao ka ataoko eo am-bava ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ka izay rehetra tsy miaino amin'izany mpaminany zany zany, izay tsy miaino ny teniko, izay ho lazainy amin'ny anarako dia izany hoe tsara azy. Zany hoe le tenin'ilay mpaminany zany dia miteny hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota. Dia ina moa zany ny antony hivavahana rehefa tsy haino izy. Eto anateny hoe lany andro ianao andeha hivavaka any, zany tena marina. Lany andro ianao mivavaka, lany andro ianao manao an'izao rehetra Jehovah, tsisy menanao zany ao. Any hoe mandanindany ny andro fahatany amin'ny sy amin'antony. Raha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra ny ohabolana ohabolana 5:20 ao. Ohabolana 5:20 andiny fahavalo. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra Yahweh. Zany hoe le fanatitra ataonao zany lasa fahavetavetana eo masinao. Ka nino moa rehefa mivavaka dia manao fanatitra ny teniny izy zany ohatra ny araka ny mba fiheveran'ny olona anazy. Fa rehefa mpanota moa anao dia ratsy fanahy dia lasa fahavetavetana eo masina io fivavaka ataonao io. Fa ny fivavaka iny marina no sitrany. Zava-be zany rehefa tsy marina zany dia tsy mety mihitsy. Ary ao amin'ny andininy 7:20 izy dia mamaky an'ity tenin'Andriamanitra indray tsika angamany jevatsika kely.
andiny fasia amby roapolo na 15-29 iava dia lavitra ny ratsy fanahy fa ny fivavakeny marina no enony eno am'izay nge hoe tsy mety miaino an'io ratsy fanahy mihitsy nge zany io andriamanitra io tsy mety miaino ny mpanota asakasaka anao zany raha mbola hipetraka anatin'izany sara zany za zao tsy miresaka mihitsy ny momba le teny filazantsara mihitsy fa aleotsika resaka ndraikatra amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salamo ary ny tenin'ireo olon'andriamanitra tany amin'ny androny testamenta taloha de efa hatrany mihitsy neny fitenena fe tsy miaino mpanota zany io andriamanitra io fa lany andro eno ivavaka itenenako amin'ireo olombelo etra milaza fa mpanota io tsy maintsy minota io zany de tsisy andriamanitra miaino zany e ka rehefa tsy miaino zany andriamanitra dina zany ny antony ivavahana tena mba aza mivavaka atsony rehefa fantatrao fa mpanota aza mivavaka atsony petra ohatranao tsisy dika misy ivavahanao fa izay no mahatonga any miteny hoe manatona ny ehosoa fa tena ao amin'ny ehosoa rehetra ny vaholana tafaraka amin'ny ehosoa anao vao tena tsy manota intsony ozy ny hoe impossible zany fa tena possible satria efa toriny ambasadorany soaziady azy zay ny natonga avako ety ary efa miaina ao anatin'izany mila efa manareo marito am'ity planeta terre ity anjaranao sisany miditra fa ny tena petrako aminao editra avy anao satsititra de fa lio any mitoromasonao any fa zay ny amaranako ny teniko a hiditra avy anao satsititra fa ziady a manorohevitra hoe mijira ny farana am'izay ny teniko am'ity fampianarana ity de miraha sotsika samotonga saina ho amin'ny fitozan'ny fampianarana manakandrea ivavaky tsikary voninahitra anao dada maraiava misaotrapetsaka ny am'izay teny manome saina fa tena tsy miaino ny mpanota sy ny mpanao ratsy zany mihitsy ianao halanao mihitsy ny ary zany tsy misy olombelo afaka amin'ny fahotana zany fa raha mbola am'ty tany ity fa mpanota daholo izy rehetrarehetra so ihany fa tonga Yahosoa zay ny rahainao tamin'ny fotoana zay nivinitity efa lasa izy maty zany anarany zany maty indray ny famonjena maty ny famerenana ny olona ho hiala amin'ny fahotana ary lasa tsy ho mpanota intsony rava daholo zany sotapetsaka nefa ny dada iava Yahosoa fa tonga indray zany fotoana zany ankehitriny famerenana ny olona hiverinao any aminao dada maraiava ampafantaranao ny olona fa tsy mety mijanona ny famarianao fa tsy mety mandeha foana zany fanafana ny fahotana zany vonjeo ny olona dada maraiava vonjeo ny olona matena hovovonjy eo amin'ny Yahosoa vonjeo ny olona Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrak'izay aminaranao Yahosoa no masany vavaka rehetra zany halleloia amen de mirahazo tikatra samy teny Yahosoa malona zany teny fampietetana zany mandra-peona manaraka indray teny matory tompoko